Anisan'ny sototra voalohany hanangonana ireo voka-dranomasina ondrana any ivelany Morondava sy Belozoetorbiana. Ho fampitomboana ny vokatra, notolorana lakana mandeha motera miisa 3 miaraka amin'ny akanjo salotraina 520 ireo mpanjono madinika miara-miasa akaiky amin'ny Gexpromer. Le tombony azo voalohany zany dia hoe afaka an'ilay arerahana sy ny ady amin'ilay rivotra. Fa mbo hitako hoe mba ho livrolivre zany amin'ity lakana satria motera manko mandeha azy io fa tsy raha voizina. Dia isy tombony araha io. Amin'ny vokatra dia miezaka ihany fa ny vokatra an-dranomasina moa tsy azo nomezana toko hoe azo na tsy azo. Farakarak'ilay ezaka ataonao no azahoana an'io. Ny anay zany amin'ny zone Menabe. Zone Menabe anjono anay fa tsy ferana manko izy. Nambaran'ny filohan'ny fikambanana Bakolitra Herimanana fa tao anatin'ny 4 taona niarahany asa tamin'ireo mpanjono madinika sy nijeroan'ny Gexpromer sambany tamin'ny tantara no nisy famatsiam-bola ka nisitraka izany ny fikambanana. Amin'ny matetika asa santatra azy dia santatra mavarano ihany izao fa mbola hitohy ny tetika asa ho fanatsarana ny asan'ny mpanjono sy ny fanondranana ny voka-dranomasina. Ny mpanjono izay nahazo ny lakana no zaraina niaraka tamin'ny ministeran'ny varotra ao anatin'ny projet santatra androany dia mpanjono efa niara-niasa foana tamin'ny groupement des exportateurs fruits de mer, produits de mer eto Madagasikara ka tsy ny hoe nofatenana manokana zareo fa zareo dia efa mpiara-miasa taminay foana hatramin'izay dia zay ho fanatsarana izay fiarah-miasa zay sy mba azahoana vokatra tsara kokoa sy betsaka kokoa no antony fanomezana. Fanomezana moa zany raha ny tena izy tokony hoe ho anay fa ny fanananay andreo mpanjono ireo miara-miasa aminay dia nomenay andrzareo ny lakana. Ny tena marina ny Gexpromer dia araka ny teneniko teo hoe fivondronana mpandraharaha izay manana ny agrément ahafahana manondrana ny voka-dranomasina rehetra ka raha manontany ianao hoe vokatra ohatrany ahoana rehetra satria izahay na ohatra zaka hoe tsy alefana export vokatra ireo dia afaka amidinay amin'ny marché local amin'ny tsenanatiny ao Antananarivo ao.